zao iany efa misy fivavahan-diso na fampianaran-diso momba ny fivavahagna dia tsy misy fanatehategna na fiahiahianga firy ataon'olo momba izany hoe marina ve sa diso ka tony avokoa ny fisainan'ny olona ka tsy misy fagnenjehana mahazo le mpamitaka fa rehefa tonga kosa Kristy na ireo zay le raha no amin'ny asany tontany dia feno fiahiahiagna ny tany manontolo ka mihevitra izy ireo mpamitaka avokoa ny olona ka dia raikitra ny fagnenjehana mahery vaika ho an'ireo zay mitory ny fahamarinana fa voasorotra hoe tonga teto amin'izao tontolo zao ny mazava fa aleon'olona ny maizina toy zay ny mazava satria ratsy ny asa fa voasorotra hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy satria tsy nahafantatra azy ny fiangonany ka dia nanolotra azy avokoa nantomboka avy tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona ary ny vahoaka nentiny fa voasorotra hoe fanoheragna no anjaran'izay rehetra ampiasain'Andriamanitra ampiseho ny fahamarinana voakindro manokana haseho amin'ny andro fa izao no mampieritreritra amin'ny maha-olombelogno an-tegna Kristy ilay vatolampony fahonjena tonga teto ambony tany dia lasa vato fatafontohinagna ho an'ny ratsy fagnahy ka nahatonga izy ireo namombo azy tamin'ny hazo fijaliagna toroka zany hatrany ny fisainan'ny olombelogno eto an-tany hatram'izao andro farany misy atsika izao fa voasorotra hoe fanoheragna no anjaran'izay rehetra ampiasain'Andriamanitra hampiseho ny fahamarinana voakendry manokana seho amin'ny androny fanoheragna no anjaran'izay rehetra ampiasain'Andriamanitra hampiseho ny fahamarinana voakendry manokana seho amin'ny androny satria na Jesosy Kristy ko aza efa tonga teto tany dia noverin'olona misy loky sy mpamitaboaka izy ka nombony tamin'ny hazo fijaliana vomaika vory eo apôstôliny sy ireo zay ny raha indray koatra izany fa tsy maintsy ahita faisina amin'ny ratsy fanahy